fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberina. Tantara tsy aiadinoy. Kilalaon Ikala Pota. Indray miseho nosoratany Rahalalany Aline Robertine. Mirambola Sioly ary Liv niaraka tamin'ny Arliva sy Arikomsarandry no namelona ny tantara. Tovorazana mamozy no nikajy ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanatotosa. Neny fa mitady ay zary poty zany palitao an'ny karokaro zany miantona. Ay zary zany. Efa hoe ao amban'ilay palitao amin'ny fotsifotsy sy marron iniko. Ay ty marina. Aleo rangahy tonga de triarina any morotongony Way reto vato maitso sy vato mena ary vaingam-bola mena Way Andray. Tena misy loko isan-karazany. Eno Irony koa misy mangamanga, vato sarobidy reo hoe araraka ary pota. Tena feno le baoritra ary pota. Way. Hitako ny tena mavesatra be nge le palitao an'neny Neny reo vato sarobidy. Avy eto ndry pota ary avereno amin'izay ho enony neny tsara. Ahoana tsara moa le teneniny? Hoe neny minina fa tsy ilazana amin'izany misy ny vato sarobidy sy ny volamena. Ay, neny minina fa tsy ilazana amin'izany misy ny vato sarobidy sy ny volamena. Za kory neny minina fa tsy ilaza sady tsy andanindany foana fa itsinjoan'ny pota sy ny fianarany Neny manino neny rinamby Tô mieritra be oatra ny dada rehefa matory. Zay no izy. Maty neny pota. Versika ry pota. Maty neny. Neny velomary neny tiako loatra zany de lozanao tokoa ve zay telo mianake. Neny maty izy ry pota. Manino neny? Tsy maty zany neny koa. Mandainga koa inamby. Maso ny asa mbola miratra be. Hitany namby Neny tsy maty moa neny Pota moa dia neny de tsy maty zany neny Ao ry pota irina ny masony fa mbola miratra tokoa. Neny veloma. Arevy amin'izay zany zandriko zany. Avy andao sika laza amin'ny olona sady anafatra ny dada ny soferan'ny taxi borosy. De atsona koa very ny namby ry dada totone. Ohatray andraso hoe atao aiza marina aloha reto vato sosy vaingam-bolamena reto. Ataovy eo ambany kidoro ry namby ao koa ange fanafena neny zavatra Tsy mety zany ko.
Amboarina nge zao ny trano fa be olona be ho avy eo e. Ataovy anaty l'armoire ary namby a. Ka neny nge fa niteny fa afenina ny dadako inona indray ary no atao any. Hita ny dada raha atao anaty l'armoire zaniko. Dia aiza ary zany no atao. Fa maninona nge raha aterina any amin'ny masery e. Andao aterina any aminy fa izy nge tsara fanabe e. I sœur Zoeline tokoa aloha azotsika mpitazomina azy e. Aiza ty ateriko ry namby a. Zavatra kaikely nge fianarana e. Kay tsy metiko. Fa hoana? Tsy azotsika dasy onizanisa nge onindreo raha tsy efa lehibe ahy e. Mbola ela be ve zany ry namby? Ka 12 taona azaoko. Zany hoe mbola misy 3 taona nge za zany vao feno 12 taona e. Ka andao ary mity dia apetraka any Andrimasera ny vola e. Amin'ny foana ngeny ary fampirimana ny vola rehefa tsy tia misotro ny dada toka ny volany e. Tsy metiko. Tsy mety satria tsy azo amidy nge ireo e. Manjary lalilany foana eo vola. Aiza reno apetraka ireo e. Hitako ny hevitra ry Pota. Angady lavaka sika ry namby a. Lavaka ao an-dakozia, ao tsy misy mahita. Aiza hoe nonosandrira iny? Hoe tatila nonosandri iny? Tsy alevina miaraka amin'ny eny ny kilalao avokoa. Sady raha omeko anamby ty dia ray sisany anahy. Aiza aloha iny fa tsy alevitsika zany io e. Aiza? Iza ny amena namby, totô sa medoro. Zay omendry re. Nonosa mitovy ihany reo. Tandray moa raha ry namby a. Dia efa miteny mihitsy ny azay a. Kilalao mengabe an'ely anangy reny alika kely anankiroa reny e. Eno hafa ndriko zato. Ary ndrasa aloha tatahana amin'ny lamina atao ambany ato le izy. Namby a. Aza simbaina ho any nonorsako. Namby ho a. Miara-matory amiko ange reny e. Jereva naratra le izy. Totô zao maratra io sy medoro. Aloha ndry fa aza be menimenina eo ka. Fa manina ny soronambony ao anatiny e. Namby kosa rangamy gafigafy a. Alazako amin'ny dada tsara namby rehefa tonga eo izy. Aza miteniteny amin'ny dady zany ry e. Andrasa aloha isorontsika daholo ny vorovoro-damba rehetra sy ny eponzato. Oay e. Laza fisaka kely kosa rangany kibony medoro a. Namby raha tsy fanahy. Mangina aloha ndry e. Ato anatin'ity no apetraka ny diamondra sy ny vato maitso ary ny vaingam-bolamena neny nge e. Kotsoraraka. Io aza goka be. Bedin'iny eo nge namby raha very reo e. Pota. Sady efa ho taitra izay neny. Pota. Tsy nifozantsony neny nge. Ary ty zairitsika fa tsy very zany io ary tsy raraka zany. Dia tandremo nge mitenitenina amin'izany hoe misy vatso ato Pota e. Na amin'ny masera mpampianatra anay aza ve? Na amin'iza ho ahy na amin'ny dada aza. Eny ary e. Firy taona teo aminareo verindriny reny dia tsy ho hitanao a? Tena mariny, tsy hitako any nametrahany azy. Tsy hoe ray grama na singany ray fa valeurana efa amina million maromaro ange reny. Tourmaline, safira, émeraude, beryl sy ny tsy fantatro anarany. Vato soa nge izay naseho anseheno azy rindriny. Amin'izay vato topo daholo. Zay kosa aloha dia mariny. Vato tena madiso tena izy daholo reny ny rafozan-dahako. Zay ny nalafo be azy na dia ohatry ny akiby tanana aza ny abehany. Ka ny tsy laitrako angerindrina dia izao e. Sao tsika dia hitady an'ireo vato soa sarobidy ireo kanefa mety efa hoe nomensehen'olo-kafo ireo. Izy ndray kosa aloha tena azoko antoka fa mbola ao aminay e. Zany a? Toerana nasinsiheno azy fotsiny tsy fantatro. Ianao koa ngamany be, tsy nilazalazainao nga? Tsy nilaza iziko. Maika fotsiny ianao dia izao mivokany. Na ahoana aloha na ahoana rindrina, tsy maintsy nandeha tamin'izay hevitra ray izay ihany a.
Dia ny famonoanao azy ohatr'izao kosa ve ny vahaolana taminao raha ohatra ka tsy maty ange izy rindrina tsy hisy lalana hisokatra ho antsika mihitsy. Diso ianao fa hono lasa loloatra ny famonoanao an'se eno. Sady raha ny tena marina ange tsy tao anatin'ny paikady nataontsika izany hoe hamono azy zany. Enka efa vita iny efa maty tsy nisy rarosy eno iny dia izay ny hevitra manaraka karohana. Azoko atao tsara ange ny mitory anao ry saondry. Tsy afaka ny anao an'izany ianao satria tia 3 taona zao ny nangalaranao fity niaraka tamiko. Tsy zaranao aza maty se eno. Zany tahaka izay ny sarahako fotsiny izy. Tena tsy mahatao atody mihitsy raha ianao tika marina. Na izany koa aza tsy afaka nitory ianao rindrina. Lazaiko fa piraitsy kombakomba tamiko ianao dia hoaiza nefany Ry saondra, ny zanako efa kambotoriny. Zao koa dia mbola tadiavinao hoe anana ray higadra koa izy raha maty matesa ravana ary aza be alahelo eo re ianao rindrina. Ka hoana rovintsika vao tena iray trano leo an'ity mangalangalatra eraky ny sasiny tapo tany aty marina. Tianao afa-baraketo vinany ve so hoe vao teo indrina ny maty vady dia napakatra ny saondra sady. Izany tsy malala manerana nampedimbola fa hoe miaraka sy mifankatitsika izany azy hatrany akazo mirira dia saondra no heveriny mipetsena isaky ny alakamisy fa vady rindrina se eno amin'io variana mandrary any an-trano. Sy aho voangana loatra kosa ny maty izy. Efa enim-bolana ange izay rindrina. Mila mihetsika ianao raha misea ny azo izy tazanako efa nomaniko ny sainy. Ka amin'ny zanako ange mety fa amin'ampy sy Ikala Pota sarotra be satria ny toeran'ny reny ny soloany. Ny reniny kosa ve natsakaka mbola antenaina hiverina aminao Eny fa nambininy efa tena lehibe ka sarotra ampidiran-dresaka. Tsy fantatrao ange rindrina dia izao arakaraka ny ivadintsika malaky no ampanankarenantsika. Inona koa ny dikan'izany? Enao io ange ka midawa ao tsy mba fetsifetsy. Raha zany lasa vadinao ka ny miara-mipetraka aminao dia hitako ny misy ny tormalinina sy ny beril ary ny emeraude navelan-trafozanao an'se eny. Na fangolo-koatra n'inona azy ianao tsy hahita an'izany. Fetsy lavitra anao nge se eno. Ataovy ny raharantsika dia ho fantatrao saondry. Saika heran'ny Estera masera nitsindrona 3 andro izy ka voatery anapaka. Dia ahoana re zany fanadinana manko zahay zoko tena tsy salama mihitsy ange izy masery. Eny atao ahoana moa rehefa tena marary izy sady zon'izy ireny nahazo fitsaboana ara-dalàna ka toy izy ny fitsabony. Kanefa ianao teo ny laza fa rehefa tonga izy ampanovoka manokana ary tena sotra indrindra re tompoko arono masera. Azafady fa fitimba te alala fotsiny ny aty re. Ny amin'iny izay ry maman'i Estera Ikala Pota manino maraka tsara ihany ve ho izy iny tena mampalahelo manko iny zazy iny tsy misy mpikarakara loatra. Tena mampalahelo mihitsy aloha i Pota raha ny mariny hatramin'izay nahafaty andrenon'izay dia miena be mihitsy ny moyenne zany ve masera. Mijaly ny zaza tsy manan-kohonana milamina sy ara-dalàna. Inambo zoko moa iny mianatra any akazo miritro iny tsy tonga raha tsy farany herinandro rainy dia iraha mahalala mahoneny. Zay aloha tena malahelo an'iny zanaky ny namako iny mihitsy ange masera mahatsiaro andreniny isaky ny mahita azy. Marina tokoa moa mponamana be no sy ny mamany Pota roka te hanampy andry zareo mafy masera fa nalavitra loatra ny tranonay tsy haiko koa ange izy tsy angalany indray ny mpanampy. Fiainana sarotra zao kosa ve reniny aza ange taona mela lova be tsy manano sarotra raha hoe maka an'ireny olona efa tsy mianatra ireny intsony tsy tokony ampizaliana ohatra n'izao mihitsy ny ankizy. Resaka lova kosa ange zany mbola hitambaran'ny paitapo sarotra be zany manantena lova indray aman-dreny zany to misy maromaro mianadahy ihany ry madamo sy endreny raha ny lafiny reniny ko ka tsy ireo tany sy trano ange no resahako fa resaka hafa ary masery tsy henony masera angamo fa nametrahandray ny vatososy volamena ange ny reniny Pota ka vavy tokany kosako tsy niteraka afa-tsiny ange raha be laza sady izy efa tokana raha teo ny vady no miaro mianadahy no lazaiko anao teo eny
efa ntantaran'ireo vatsoareo marina nambininy. Taminao ve? Ie, tamiko. Hoentina hitsintovina ny fiainan'ny pota sy ny fiainan'izy dahakely nga hoe izany. Mailo mihitsy aloha se eno raha izany. Tsy maitso mailomailo izy ka be rendrarendra kosa nge misentriny. Iny misy marina ihany aloha ny se eno e. Aleo no toky amin'izy dahazana ny toy izay amin'ny vadiny. Hitanao ihany miditra an-dehilahy sady tia misotrosotro izay koa le rangaha iny ko. Tazako ihany aloha reny e, indrindra rehefa tsena ny andro. Angamba masera dia amin'izay afa efa mandroso be ny fotoana. Miala tsiny ny tanànao ela. Tsy misy tsindry re, manana fahasalamana ny zaza e. Misaotra indrindra masera. Hitanao amin'izany rindrina. Tsy mbola tena vadinao akory saondra dia efa fantany fa izy dany lakile an'ny arembe. Saondra nge ho aty e. Tena tsy nitserana tato-tsaiko kosa aloha e. Mba mavavy zany raha zaza. Inampy ve dia zaza aminao e. Olona efa ho 12 taona iny amin'ny fiakarany vokatrako zaza. Zaza ary saondra raha mbola latsaky ny 12 taona. 12 taona izy aminao. Efa lehibe izy zany, inona tsy ny mahazaza n'izany e. Tsy dikevitra aloha zany fa reto zareo dia samy tsy niteny. Na dia pota kely aza dia nanakombona ny vavany. Mety efa ny fanarahan'izy roa mihitsy ngeny tsy lazalazana amin'izana amin'izy. Aleo fa tereko ilazy reny androany dia ho hitanao io. Aza mivatravatra ohatran'izany fa leo alaina mora ihany. Dia inona raha nohevitra ho ianao e? Zao, miresaka mivantana amin'izy da tambatambazana tsara izy. Ay, raha rivo zany. Tsy mety ny rariva. Fa ahoana foana e. Ka misy fofotoka ianao ka tsy hananan'olona ena maso e. Aleo raha pitsomitsy. Tena marina zany moa zavo avy ny revo kely. Koa ngeny ianareo irevonareo ihany. Tena niaraka tamin'ilay namako livo zay dia kanefa nge tena raha pitsy mbola misy fotoana amin'ireo le mpanivana volamena ireo. Dabo ihany aloha zany. Reny nge mbola resaka fetohana volamena raha misy ity fa ity fa vainga mbolamena be efa atao trano e. Na reo koa aiza ary nareo zany. Mba misy niraisina ihany kosa nge kiry saondra ny fiantohana volamena hatramin'izay va aza dia atao an'izany. Fantatro mihitsy zany saingy nefa mivaingana re aloha atrehana rindrina. Tsy te ho mpanefoefo no ty e. Eny ray ary kiry saondra be tetika. Vitany avavoly any dia mitondra rano miakatra ianao ronamby a. Tsy aleo ve aloha mama mba nampy ahy Claudio a. Midadasika be nge le tamboly e. Mety tsy vita korery. Tsy misy an'izany. Be lesona be Claudio ka tsy mila midina ny tsahany. Zako ngery mama mba be lesona be aho e. Raha alina ianao mamerindesina e. Tsy adalan'ny fanjakana akory ny anomezany fotoam-pialan-tsasatra kely ohatran'izao. Misy anampianareo ny ray aman-dreny. Be loatra kosa ary mama ny rarako ka. Mbola akarano kanefa ny anana tsy maintsy tondrahana. Ny zandrinao entina nampy anao fa raha ny zanako kosa aloha aza mba kitikitihana rinamby a. Dia zaza vo eny taona io ve Ikala Pota dia afeno ano simy be atsika plastika io e. Mana raha maro ihany na olona. Andray kosa ary mama. Ratsy zany bango ny firena petraky ny rainareo. Dia atao ditongotra ve na tsasadalana? Na andeha tongotra trany akazo miriotra aza moa ianao rinamby maninona. Sy 12 kilometatra koa ve? Kosa ary mama ka. Fizaka be ako. Lavitra ihany nge iny e. Ka izany mihitsy. Sady rehefa latsinainy izay tsy maintsy tonga maraina daholo manangatsaina. Ka tsy mila nambo be taraineo ary raha izany fotoana raha ampy izay. Fa maninona tokoa mory mama raha ka nampanao raharaha ny anatsaha. Tena tsy araka tsony mihitsy. Finamby ve adaly? Ohatrinona ny karaha mandaray amin'izao amin'amby ka tsy efa mahazo vary fotsy 1 kilao sasany. Anarama. Sitranay hohanina komena ny mpanao saraka tsaha. Dia zary hery kosa. Inona fotsiny sandry be an'amby reo e. Zao ary namby a. Zao a. Ikeko ny hevitry namby a. Raha lasai namby ana le izy. Le inona zany? Ny misy an'ireo vato sarobidy sy vaingam-bolamena letsy a. Ka efa ninina ny ary mamy e. Rehefa feno 12 taona zay vao matotra. Dia zay vao mahazo mikasikasika an'ireo ko. Ka efa eo ary ny fahorian'ny velona amin'ny asa ary le kely ty rehefa mitazona ny afatry ny maty tenao a.
natao ry Ikala Pota fa tsy nifatana nonorsiny foana ny vingivingitana mena atsimo mena avaratra eo a. Zavatra efa vitako ny fahavatokotaniko. Ary ny fitangosana ny anana tsy vadrenkely sy anatsy-politra ireo atao ahoana? Ny fitotoana ny voanjo lava tao aminy mbola etsy andaniny. Fa iza no verindrianao an'izany rehetra izany? Zay sy teraka. Miandry azy aho fa izy hono mbola milalao kely aloha. Avelao izy ilalao any fa vitaindry aingany ireo e. Malaky ho any tangoanana. Apetrao iny kilalao iny. Ireo aza tsy vitako re.